Eo amin'ny vaovaon'ny fahasalamana kosa indrindra toloran'ny ekipa Andramatoa Rajaonary Mampianina voangy fanampiana ireo ankizy marary ny homamiadana raisina tanana amin'ny sampana onkologia amin'izao fotoana izao. Ho fandraisana anjara amin'ny fitsaboana azy ireo izany fanampiana izany ary arakaraky ny fivoarany aretina mahazo ireto ankizy ireto. Valopy mitedina 5 tapitra ariary no natolotry ny ekipa Andramatoa Rajaonary Mampianina voangy ireo ankizy marary ny homamiadana miisa 2 raisina tanana amin'izao fotoana izao ao amin'ny sampana onkologia ao amin'ny hôpitaly Asera Itsepeflo. Ho fandraisana anjara sy fanamaivana ny vola mivoaka amin'ny fitsaboana ireo marary ny tena antony izao asa sosialy izao. Isanazy fanampiana Itamby 30 taona monja izay miandry atao fandidiana ny velony atao greffe na hamoal. Fifaliana lehibe ho anay fihetsem-po anay marary atao amin'ny hôpitaly zao fisika ataon'ny fandamfiram-pirenena zao ka dia ataovy tonga any aminy fisaoranay nefa finaritra tokoa zahay ary mafana ny fonay amin'izao ary voaraiky ny tsodrano izay hoe ahafahanay aloha am-pifaliana ka engany tanteraka somatsatsa tonga any aminy fisaoranay marary atao amin'ny hôpitaly. Natao hamaly ny 20% ny filandreo marary izao fanampiana avy amin'ny ekipa Andramatoa Rajaonary Mampianina voangy izao. Nisy tokoa ny fanadihadiana natao mialoha na ahafahana mahalala ny aretina mahazo ireo ankizy tsirairay avy sy ny fitsaboana tokony atao aminy. Ny vadin'ny filoham-pirenena raha teo dia nametraka laharam-pameana ny fampiroboroboana ny sehatry ny fahasalamana.